Vahaony andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony nandeha tanteny tsy mba amin'ny fifaliana lehibe no idirana tanatin'ny tokantranontsika tsirairay avy indray mpanaraka n'izao fandarana mahafinaritra be izao zay iarana amin'ny tenako ny paster Joni Andrianatenaina sy ny ray aman-dreny paster Frédéric Randria miakatra tolo-janahary tononona ny fiadanana ho anao sy ny ankonanao zay manaraka n'ity fandarana ity tononona ho anao ihany koa paster ny fiadanan Jesosy tafaradalana eto indray tsika araky ny resakitsika tamin'ny farany dia miresaka an'ireo fana ratsy enina mahatonga ny olona anankiray tsy mahavanona tokantrano na tsy mahatsangana tokantrano nyresaka ty tsikitsika tamin'izay vanim-potoana zay ny resaka tao amin'ny lehilahy sy vehivavy resaka fiarahany lahy sy mivavy dia androantsika hiditra lalindalina angambany araka ny nambarantsika farany teo hoe tenina laoko ny vavan'ny ray aman-dreny na ozina nataon'ny ray aman-dreny dia mahatonga n'ilay ray aman-dreny tena hoe tsy mahita ny zanany tsy matafatangana tokantrano mihitsy ka alohan'ny hidirantsika angamba ny pastera hidirantsika le aloha hevitra fatelo raha tsy diso a dia hivavaka ny tenako dia amelabelatra kely ianao avy eo raha eo makasitraka ary mbola manome voninahitra anao zay mbola ahafahanay mizara ny teninao mitoro ny filazantsara manambara ny sisaponao ary mampafantatra ny olona ny zavatra tokony ho fantany sy tokony hainy mino aho fa eto ny fanatrehanao ary anositra ny lelana ianao tahaka ny lelany efa mahay ary dia ho tahina ihany koa ny mpijery ny mpiaino mpanaraka ny tambajotra serasera amin'ny anaran Jesosy tahina ny tenin'ny tompo amen. Ianary pasera misaotranao tao anatin'izay fampidirana sy vavaka izay mafisina ny arapa ho amintsika rehetrarehetra manaraka n'ity fandarana ity misy ihany nitatitra voaray pasteur hoe fokely le fandarana dia le izy mila mahay mandrombaka tsara ianao makatserana tsara raiso tokony ho raisina dinizo tokony dinina ary tsika zany eto pasteur tsy manery ny olona ino ny zavatra resantsika hoe tsy maintsy mino ianao na tianao na tsy tianao non fakafakao tsara dinio tsara alaliny tsara ny zavatra resahana eto ary raha toka makasika anao le izy dia aza misalasalainko manapa-kevitra fa tsy hoe taitra ny olona tsy taitra ianao ko taitra rery vao mamaky vilany mihitsy fa tsy takotra dia lasa misy fahatarana ny fandresena sy ny vahaolana ao anatin'izay araka ny tenen'ny pasteur Joni to hoe fandresantsika voalohany teboka voalohany ao anatin'ilay fanaratsy enina na devoly enina izay mitondra tsy fahavanonana tokantrano ho an'izay fa ao anatiny iray dia mitondra faharavana fampitena tsy filaminana mitondra fikorotanana matsiravina mihitsy ary dia mahatonga ny olona tsy ahian'ny fiadanana sy fahasambarana ireo zavatra ireo zany no nyresantsika tao anatin'ny fandarantsika farany voalohany dia nresakatsika pasteur mikasika n'le avinavony ny zavatra somary adintsika kely ilay hoe le karazan'olona tsy azo iraisamonina zay zany tena tiatsika tenenina amin'iny ny olona tsy azo iraisamonina na tafiditra anatin'ny tokantrano mijaly aloha zay olona hovadiny tsy tamana le lehilahy tena tonga dia hoe tafiditra zay tafiditra amin'izay karazan'olona izay raha navalina ozy ny olona raha sy hoe mialatsiny moa manonanarina fa dia hoe fomba fitenin'ny olona le izy dia le olona koa nefany ao anatin'ilay toetra zany zay nitenentsika teto hoe asana devoly izy tena fanaratsy no mahatonga ny olona ho tratran'izay toetra foizina sy fianavinavina tsy azo iraisamonina tsy hay atao ahoana tsy hay toerina tsy hay fandaminana tsy hay fampiresana tsy manaiky diso reny olona ireny zany dia ny tena marina mety ho mafimafy ny tena am'rahalahy fa fanaratsy no raiky tapisako ambadika ao ary mitondra any amin'izay faharavana sy fampitena tokantrano izay
zay ny voalohany nisy ankizy kely zay tsy ankizy kely moa zany fa tanora nipetraka atao aminay pasteur de ohatra nananana toetra ohatran'izay izy io tsy azo iraisamonina tena miavinavina tena hoe sarotra ifandraisana ahoana ary ty ankizy ity za moa efa nisy fotoana nyteny tamin'ny vadiko manao hoe tsy mety hoa io zazo io tsy afaka manampy atsika satria ahoana ny fampiresahana aminy de rehefa taty afara moa zany de tonga saina hoe ohatrany tsy fananiny ty ankizy vavy ty lay tsy azo iraisamonina sy le toetrany sy le maizy azy de niresaka tamin'ny madamako de nivavana le ankizy vavy rehefa mivavana ndray le ankizy vavy pasteur de gaga ianao ay olona mahafinaritra be tena hoe olona misokatra feny fanetretena miasa tsara manampy tsara fa voafatotra nefa izy teo aloha de tsika zany tena miteny amin'ny olona mihitsy hoe raha tsapanao fa misy an'izay karazana toetra izay avinavina tsy azo iraisamonina ianao tsy azo ifampiresahana tsy azo ifampirarahana mihitsy de tadidio fa hitondra fampotena hitondra olana hitondra fandravana eo amin'ny fiainam-pitiavanao sy nitokantranonao zany satria de asana devoly zany hatramin'ny asa mihitsy pasteur mety ny fiainana ny asany raha-mpivarotra moa ianao zany de efa mazava loatra fa tsy maintsy ahita olana satria ny olona tsy tia olona miavinavina eo a-tsena zay anankiray zavatra faharoa ko nresantsika tamin'ny farany de hoe raha mpifankaty mpifamofo mpivady ka efa nisy zavatra ny famatorana ny fanekena na anteny na ambavy na hoe efa nisy zavatra efa nisy dinganana atao mihitsy pasteur Johnny ka nivadika lay ankilany na lay andaniny nanozona lay olo-tianao de na tianao na tsy tianao tsy maintsy misy fiatraikany any amin'ny fiainanao sy ny tontolonao any amin'ny misy anao any izay ozona nataon'ny olo-tianao zay zavatra faharoa zay indrindrandrindra pasteur ka nisy fadisony lay olona nisy fadisony rava lay tokantrano na lay fiainam-pitiavana na lay fiarahana nefa nisy vavabe nisy ady fifandirana nisy kazana fifanozonana mihitsy tao reny rehetrarehetra ireny tompoko de manidy varavarana mitondra faravana ary manokatra irikana varavarana ihany koa ho am'ireo devoly zay mahatonga anao tsy havanina tokantrano na horava tokantrano na tsoambinina ara-pitiavana na hijaly ampanambadiana sy hijaly eo amin'ny resaka sehatra ny tokantrano androantsika pasteur de resaka indray mikasika ny ozony eo ambavany ray aman-dreny efa misy ten'Andriamanitra vonina eto ambany masinao pasteur amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika ny teny Genesis 7 de ny 9 faraiky amby 20 Genesis 7 de ny 9 faraiky amby 20 ary nisy sotro tamin'ny tovay izy kamamo dia nanary ny lambany izy ka nitanjaka tao anatin'ny layany ary hitany amany rainy Kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany tamin'ny rahalahiny rola teo ivelany eo amin'ny 9:20 Noa io resana io Noa de miaraka amin'ny rezanany telo mirahalahy fa iamarainy Kanana moa zany no tratra teto dia natsiaro Noa rehefa afaka ny amamony ka nahafantatra izay efa nataony zanany farala taminy dia hoy izy voaozona ne Kanana ho tena andevony rahalahiny izy ho voaozona ne Kanana ho tena andevony rahalahiny izy zany hoe ho babo mpanompo mpiasa be voageja voafatotra nisy varavarana be dehibe nakato Noa teo anatrehan'ny ama rainy Kanana vokatra fanozonana izay zavatra resantsika androany eo amin'ny sehatry ny tokantrano fanambadiana ny fiainam-pitiavana de manandanja lehibe ny zavatra tenen'ny ray aman-dreny na ny ray niteraka na ny reny niteraka ihany koa isika ray aman-dreny nefa misy fotoana tsy matandrina amin'ny zavatra tenenina pasteur fa rehefa entin'ny alahelo sy ny fahatezerana de misy ray aman-dreny efa ohatrany hoe raha mangatsika eo ambavany mihitsy le miteraha ity manambadia ity mamoaka teny tsy voahevitra manambadia hitiny ry ho hitany tsara rehefa manambadiny ry ho hitany tsara zany hoe mihinana ranomaso misotro ranomaso rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantranony ry de miraradraraka ny lizy ohatrany hoe fananarana ny fietseretan'le ray aman-dreny azy nefa mifono ozona mifono teny zay mifamatotra amina fampahoriana pasteur Johnny
misy kazana vehivavy be deaibe lehilahy be deaibe tafiditra ny anatina sehatra na fiainam-pitiavana sy tokantrano manambady vita raraha vita soratra vita mariazy fa tsy miadana pasteur tsy milamina ary na ao anatin'izay sehatra zay ary izy ny olona nitazana de mahita manao hoe tena mariazy manotrokotroka cortège tena milahatra milahatra to zao karazana automobile ika farany zao karazana klaxon zao karazana inona moa ty le thème le akanjo mitovy zany akanjo mitovy tena mipopoka tena hoe tena tsisy mariazy ohatran'izany fa rehefa tafiditra nefa ilay lehilahy na ilay vehivavy de jerena fa misy zavatra ohatrany mialoalo zany pasteur ohatra misy zavatra manarakaraka zany ohatra misy olona tsy mety mialy zany ohatra misy ady zany fifandirana ary mpivady raha ao anatin'ny herinandro ny fanambadiana tsy tokony mbola afana be ny tension tsy tokony mbola hipoka be miady fa mbola io le tonga amin'ny teny malagasy hoe vola tantely mbola matsiro mbola tsy mahita fahalemeny zany mbola tsy mahita fahalemeny anankiray na hoe fadisony anankiray fa imezana andray ary raha misy zavatra tsy mety ataony anankiray de tsy mahatezitra fa imezana fa ny tokantrano zay tratrana reto devoliena ireto na reto karazana ozony avy amin'ny ray aman-dreny reto pasteur de tsy maharitra ela ny fiseho an'le izy fa nandray andro misy fotoana ary teneniko anao fa any anatin'ny fotoanany mariazy any anatin'ny fotoanany fanambadiany any anatin'ny fotoanan'lay fifaliana be iny vo manomboka folaka ny andro mitady orava lay fety mariazy de fa raikitra ny fifandonana sy ny ady ao anatin'le izy tena mila mitandrina ny ray aman-dreny tena mila mitandrina ny ray aman-dreny satria nahoana enao de manam-pahefana enao de ray aman-dreny niteraka ray aman-dreny nitaiza nidikan'izay nampiasain'Andriamanitra ianao nampisy an'io olo io na lehilahy na vehivavy nomen'Andriamanitra fahefana ianao ny amin'ny anabiazana ny zanakao ary ny teny ray aman-dreny tompoko de taka ny rano manondraka ny tanimboly na ny saha anankiray rehefa tondranao ny tanimboly de vokatra ny saha de ohatr' zany ny teny zay aloka ny vavantsika manondraka n'lay zanaka manondraka ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano ary mahatonga azy na ho sambatra na hijaly pasteur Johnny ny zavatra ambara zany de hoe misy fetraikany any anatin'ny fiainan'ny taranaka ny teny rehetra aloko ny vavany ray aman-dreny rehefa miaino le fanazavana eo pasteur de tena maro be ny zavatra azo velabelarina sy vaoapasana ao anatin'le izy zany hoe isika tanora ihany koa rehefa ao anatin'ny fatanorano de tokony tena atakatra an'izany satria maro mantsy pasteur am'izao vaninandro zao ataoko hoe zao génération zao de tsy mitovy any génération tamin'ny ataoko hoe tamin'ny androtsika tamin'ny andron'ny ray aman-drentsika tsy mitovy mihitsy tamin'ny andro taloha zao de hoe io mivadiny ry ary rehefa tsy io mivadiny ry de tsy mety zay tsy mitsodrano zay tsy manatrika mariazy zay de iny teny iny nefa misy fetraikany impacte be eo amin'ny fiainan'le tanora de eo ndraiky koa nefa le tanora miteny hoe io zay tian'ny ankizy mandeha miantsena ihany io zany misy zavatra zany nandray mety hoe mavesatra le tena de avy le ray aman-dreny andao ary ifakahita eo de ho hitatsika eo fa rehefa io de anjaranao rery no mandeha ny tokantranonao any zany hoe ny tiana tongavana zany hoe mila fehezina ny vava satria loharano anankiray io teny io eo amin'ny vava mantsy manetsika tontolo ara-panahy de misy vanim-potoana nefa ny génération am'izao pasteur de tena misafidy mihitsy ny lehilahy na ny vehivavy ary nandray ry ampianarina any anatin'ny fiangonana mihitsy zany hoe rehefa mba manambady raka izy de le mba olona misitona anao hiakatra reny fa tsy efa ianao efa tsy afaka ianao efa ohatr' zao de mbola akany tsy afaka ihany de rehefa tsy mifanaraka am'ilay eritseritsy le ray aman-dreny de mamoaka teny am'izay izy hoe ataovy rery aniny ianao ho hitatsika eo raha ho tafavoaka ianao na tsy tafavoaka eo fanotenenina ianao nefa ny ankizy tokony hoe manana ny fanapa-kevana fa ny ray aman-dreny koa ninina zavatra misy de tokony hoe manolo-tsaina mampianatra tena hoe manoro hoe zao ny lalany zao ny tokony atao ohatr' zao ny olona tokony ho alaina vady fa rehefa io koa nefa ny anjara pasteur de tsy afa-miala zany ny ray aman-dreny rehefa io zany nitendrin'Andriamanitra hoe io le vadinao de tsy azonao sakanana ary eto de miresaka ihany tsika amin'ny ray aman-dreny hoe
ny zanaka koa nge pastera tsy forceny tsy maintsy anina ny zanaka ny vadinao e de jerefa misy karazan'olona am'izao vaninandro zao a rehefa forceny io zanany io hoe tsy maintsy vehivavy ohatr'izao miditra eto a vo manaiky izahay inona am'izay ny antony lasa manao mialatsiny fa mahita ny zany be da be any anatin'ny fiarahamonina lasa manao ditra aloha le lehilahy manao zavatra ohatrany hoe mihoatra ny sangy mihitsy mihoatra ny sangy mihoatra ny loha de manozona am'izay le ray aman-dreny de miteny am'izay le ray aman-dreny de eo le ditranyiny anehoany am'le ray aman-dreny hoe tsy akasitrako ny miteny aninareo de tsika nefa zany tsika ray aman-dreny tokony mila mahatakatra sy mahalala ny génération am'izao zay tsika zao tsy haiko nao raha fatratran'izany pastera hoe tao anatin'ny fahatanorana de mba mikendrikendry ny ray aman-dreny raha zanakanina zao no sakaizanao vadinao nefa le izy tena tsy any mihitsy any le izy zay resaky pasteur zay tena mitombona ary tena marina mihitsy hoe misy fotoantsika ray aman-dreny mba manana vinavina natanjona am'le ankizy fa ny azo atao pasteur dia ny miankadre an'le ankizy a ary mampianatra azy zay tokony ho fantany fa ny ankizy ankehitriny tena manana fahaleovan-tena ary manana ny sainy sy ny zavatra tiany sady nianatra ny ankizy ankehitriny fa eto am'ty tantara ty fotsiny aloha zany misy zavatra anankiroa voalohany a de fadisoany ray aman-dreny tsika zany na ray aman-dreny ary aza miteny hoe marina foana na hoe tsy diso mihitsy tsy hoe andriamanitra akory tsika na olona hoe tanteraka be na koa hoe mampiseho zavatra tsy mety eo anivon'ankonana azo atao tsara zany pasteur raha ohatra ka misy zavatra tsy mety a ny mialatsiny na mifona eo anivony ankonana hoe tena mialatsiny fa ohatra ny tafalatsaka kely tamin'iny zavatra iny rakizy a na eo anatreny madame na ohatran'izay zavatra faharoa koa de nisy fadisoany ama ihany nge teto e nisy fadisoany le zanaka ary eo zany ny tena mampanakery le ozina pasteur amin'ny fotoana ka malahelo le ray aman-dreny nisy fadisoany le zanaka nisy zavatra nataon'le zanaka nandonany le ray aman-dreny ary teneny koa tsika fa nisany zavatra anankiray mahatonga ny ray aman-dreny tsy hoe la velona lazon'ny aretana antitra vetivety ary mety ho faty tampoka mihitsy vokatry le ataon'le zanaka amin'iny fotoan'iny enefany le zanaka tsy miraharaha sa nareo efa antitra nareo fa soary nareo ko anina sy nareo mihitsy nohatran'izao tsy miraharaha nin'inony zay efa tsy mitovy tsony mialatsiny le fomba fiteny efa tsy mitovy tsony ny revyrenenao tsy mitovy ny tadilokanga de manao ny ataon'le ankizy alefan'le ray aman-dreny am'izay le teny ohatrany hoe teny tsotsotra ohatrany hoe teny maivamaivana fa iny teny iny manokatra varavarana amina fanaratsy be deabe pasteur Johnny ary mahatonga n'iny lehilahy iny na iny vehivavy iny tsy hovanimbanina ao anatin'ny tokantrano sahirana rehefa ny anatina fiainam-pitiavana sahirana rehefa manangana ny fiainana misy amintsika hoe manana opportunité be deabe manana varavarana be deabe ianao raha jerenao zavatra eo pelantananao tokony hoe ho tafavoaka ianao ho lasa lavitra ianao tena hoe anana tokantrano sambatra sy miadana fa gaga ianao fa tsy zany ny zavatra mitranga ankehitriny satria nisy varavarana ny sokatra atao pasteur vokatry ny ozona zay nataon'ny ray aman-dreny ary raha toka tsy nisy fahalemenao le izy resantsika amin'ny fotoana manaraka iny hoe le ray aman-dreninao kosa ny tia nozona fotsiny am'izao misy ray aman-dreny ohatra zany zao pasteur tamin'ny androny tsy fahalalana zay nanana ray aman-dreny be mihitsy zany ny azy ny mialatsiny moa zany ifona na melola izy rehefa miona am'ireo zavikeliny sy reo aninareo le anina de lika mate na mivoaka na miditra de zay foana ohatranyvolana mivoaka ohatrany hoe misy tsirony le izy ohatrany hoe mahafinaritra le izy satria ray aman-dreny zanaka tsika ray aman-dreny koa ary misy fotoana miteny hoe ty tena mitovy andray mihitsy marina mihitsy le teny tola izy adala ny toa andray de ohatrany hoe zavatra mandehandeha ho azy fa raha ohatra ary ka tsy nisy fadisony le zanaka fa le ray aman-dreny ny tonga de manozona fotsiny jerentsika amin'ny fotoana manaraka fa misy zany eto amin'ity tantara itya nisy ditra nataon'le zanaka nisy fahalemena nataon'le zanaka nisy zavatra tsy nety nataon'le zanaka ary nampanakery an'lay ozony zany a pasteur Johnny ateritsika foana ny solution manatona mpanompon'Andriamanitra mangatato revitra ary anisan'ny zavatra tsy maintsy atao anatin'ity fanaratsy enina mitondra tsy fahavanonina sy fandravana sy fampitena tokantrano itya de tsy maintsy miditra ny anatina resaka délivrance
pasteur Joni. Ny fotoanantsika moa pasteur eto mila ambara amin'ny olona ihany hoe tsy de lava be fa afaka misy laharan-tarobio ambany eo misy anarana indraindray mantsitsika zao mietseiko anao na misy miantso hoe aiza mihitsy zany nareo pasteur fa zay voakasika le teny de afaka manantony ianao na any amin'ny pasteur anao aloha na fiangonana misy anao aloha fa tsika moa zany ampifantarina ny olona hoe mampianatra sy mampalala ny olona mihitsy pasteur satria nandray le olona manontany hoe de ahoana zany pasteur inona tokony ataonay makanesa aloha any indraindray koa mantsy any le vahaolana an'le izy tsika zany tsy misitona ny olona ho aty mihitsy hoe tongava ty aminay fa ty aminay marina fa tena mampafantatra fotsiny izahay hoe zao le mety mandalo mihitsy zany zao pasteur misy tokantrano ao anatintsika miteny zao hoe nikorotana izy mivady ny elanelana ao an-trano efa lavitra be trano sisa no raha mipetraka de taranaka le zanaka fa raha mifisarana efa anina de fiainana bloqué de ny teninay tsotra eto ampamaranina de hoe mila vahana io ozony io karazana fanaratsy zay tafiditra tamin'ny alalan'ny fanozonany ray aman-dreny io samy tain'Andriamanitra tatoko tainy Jesosy tomboka vahaony andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony nandeha tantety mba